Hiditra avy hatrany ao anatin'ny lafiny ara-tsosialy ny vaovao kosa isika mahakasika ny ady tany tsy teny amin'ny fatrandroibe iny afara tamin'ny fanesorana ireo olona mipetraka amina trano tokoa ny ady lova nisy teo amin'ny fianakaviana iray tetsy Androibe mpikambana ireo ao anatin'ity fianakaviana ity ihany mantsy no nivarotra ny tany tamina olon-tsotra. Nesorina ny ala tamin'ny tranon'izy ireo nanomboka androany maraina ny tokantrano mitotaly valo samihafa mipetraka amin'ny trano telo eto Androibe ato anatin'ny boriboritany vadimy. Vaty tany avy amin'ny olona mitonona ho tompon'ny tany izay misy ireo trano no nivaty taratasy fanamarinana fa nahazo didy avy amin'ny tribonaly analana azy ireo amin'ny trano no tonga teto toerana tokony tamin'ny 10 ora maraina taoriny ny fataperany fampitandremana 27 ora izay tapitra omaly. Namafisin'ny tompontrano nefa fa mbola andrasana rapitso ny didim-pitsarana makasika ny raharaha mampifanolana azy ireo. Tonga dia nandrahoana izy miala amin'ny trano zay. Tsy zany tonga tamin'ny 10 maraina dia manangataky mboka mbo avaly na amin'ny 6 zay vao miala amin'ny trano. Fa ny anazy tonga dia jatiny sao dia sonora dia vao miala amin'ny trano. Dia ngefa manarakarak'izay tsisy fokotany netiny teto na fokotany na président fokotany tsy netiny teto. Fa zay ny naka amin'ny président fokotany tany an-trano tamin'ny enina sasany. Voaka ny didy fa rapitso ny didy vao mivoaka ny amin'ny tribonaly. Dia ahoana ny afahany hoe dia koa araka amin'ny taratasy ty nanjokany amin'ny trano izy ngefa ny rapitso talata ny didiny zany vao mivoaka. Nampiatso ny sefim-pokotany anao fandaminana ireo tompon'ny trano tamin'ity androany ity. Nangataka ny taratasy tonga izay izy natateraka didy. Dia naseho any anany ilay taratasy dia misy an'izay fanatanterahana didy izay ao anatin'ilay taratasy. Dia nangataka ny fanamarinana azy koa moa zany ny badge zany. Naseho an'ilay izy. Dia avy eo moa zany nangataka hoe mba izy ty hoe mba tsy azo ahemitra kely ora vitsy afahana ianoko an'ilay andaniny ihany koa zany mba misy sao dia azo fandamina azy atao. Dia zao moa tsy mety ilay izy fa tsy maintsy tanterahana zao dia zao. Avy eo moa zany ilay izy dia raha tena marina zany ohatrany hoe tsy dia amina loatra zany zareo hoe raha filazan'ilay olona teo zany tsy dia ilaina ho ny président manatony hoe ohatrany zay filazan'ilay olona fa zay nefa za tsy maintsy nakaty ihany zany eo kotsiny hoe andamina ny andranako aty fa tsy tonga olana akory dia no vita ny nazava ny taratasy dia lasa moa zany somary tsitaka kely mieniko avy eo ohatrany hoe misy olona tsy dia salama atao torana satria ohatrany tapitapoka be fidirana atao miaraka amin'ny polisy moa zany maraina be ohatrany reny zay ihany anay ny olana zay ihany anay zany zavatra nahatongavanay mba tsy simikorotana rehefa mizatra ohatrany zao. Tamin'ny taona 20 no niakatra fitsarana ny raharaha mampifanolana olon-tsotra iray amin'ny tompony ny reto trano telo reto. Ady lova ny fototry ny olana satria ny raha landrain'ireo olona nesorina eo amin'ny tany no nivarotra izany tamin'ny mpifanolo-bodirindrina amin'izy ireo. Raha ny fanazavana dia nilaza ho manana didy miafina manamafy fa misoratra amin'ny samirery ny tany ity lehilahy ity raha toa ka valy mianadahy izy ireo ny zanaky ny ray aman-dreniny.